tsikivy ro longonareo eto rolahy amin'ity vaovao androany ity ampanajana no anasako anareo hanaraka amin'ny atsipriany ny vaovaotsika amin'izao androany izao ary dia miarabantsika ihany koa amin'ity androany ity amin'izao fiandohany vaovaotsika. Ao anaty fifandresendahatra tanteraka ankehitriny ireo solombavambahoaka eny anivon'ny anteny meram-pirenena tsy mitsahatra amin'ny fampiresahana na ny eo anivon'ny mpikambana ao anatin'ny vondrona parlementaire Isatsokajiny na koa fampiresahana amin'ny vantana amin'ny filohan'ny androm-panjakana mpanao lalàna ity. Everina kosa nefa fa tsy ho ela dia hitondra valiteny amin'ny antson'ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny anteny meram-pirenena amin'izay fametrahana ny dina amin'ny fandraisana andraikitra izay raha fanazavana nentin'Andriamatoa Mahazoazy Fredy filoha lefitry ny anteny meram-pirenena. Procédure normale ao anatina anteny meram-pirenena anankiray ny hoe ny fisina maranisa izay afaka miara-miasa amin'ny sy miara-miresaka amin'ny mpanatanteraka zany. Manodidina nefa zato isa isaky ny manontany gazety mpanjakana avoakan'ny fanjakana nefa izany no mirakitra ny lalana vaovao sy ny didim-panjakana manan-kery eto amin'ny tany sy ny firenena. Midika izany fa olom-pirenena tapitrisany maro no verizo no ilafin'io. Araka ny fanadidina nataonay, nisy fotoana tapaka nandritry ny 3 volana ny famoahana ny gazety mpanjakana ary tsy mbola miverina amin'ny laoniny izany ankehitriny. Ahafahana manome lanja izay fanapa-kevitra rehetra raisin'ny fitondram-panjakana mikasika ny fiainam-pirenena ity gazety ity ary amin'ny alalan'ny gazety mpanjakana ihany no mampanankery ny lalàna rehetra. Adisy tokony ataon'ny fanjakana amin'ny vahoaka malagasy araka izany ny famoahana ny gazety mpanjakana. Za mieritreritra fa ny tsy fisiany journal officiel mivoaka amin'izao fotoana izao dia noho ny incapacité ny fanjakana malagasy amokali satria tokony ho adidy sy andraikitra eo amin'irony fanjakana izany famana journal officiel izany. Manana ny lanjany eo amin'ny asa fanaovana gazety araka izany ireto zonkiolona ireto. Manamarina izany ny fitantaran'ny filohan'ny CJD amin'izao fotoana ny sombin'ny lalàna no diaviny. Ohatra fotsiny tamin'ny 90 à 91 izay ny radio sy télévision dia nanapa-kevitra tamin'izay fikomina hanonga-panjakana tamin'izay. Dia rehefa nikomy ny vahoaka hanongana ny filoha zay teo dia nanapa-kevitra ny lehibe tao amin'ny radio sy télévision fa tsy handefa vaovao intsony fa hanapaka anio mandra-piongana n'ilay filoha. Dia izaho nanapa-kevitra sy nanapa-kevitra samire fa nanatin'ny ministre tamin'izay fotoan'izay dia nanatra ny tale tamin'izay fotoan'izay hoe izaho dia tsy ny zavatra mitranga ohatran'izao no tsy hanomezana vaovao ny vahoaka hita Madagasikara. Directeur au ministère am tenanareo tsy mety zao ataonareo zao tsy azonareo atao zao. Ahoana ny tonga do tapahanareo fantatrareo hoe voaloha tsy voaloha facture izany milazanareo fa tsy voaloha facture io. Tsy saloha miteny anareo haza manao setrasetra be zao ataonareo zao. Tompona andraikitra iray hafa indray taorian'izay no nilaza fa efa voaloha avokoa ny trosan'ny Jirama ary nitondra taratasy manamarina izany. Zéro tsara. Je vous demande de bien vouloir me délivrer une facture pour payer les arriérés des frais fixes de chaque euro compteur anankitelo reo azonareo dia zéro tsara tanareo io zéro io natao hoe mandat de paiement dia zéro tsara hoe zéro tsara le atao io zéro io tanao io io tanao io kasikoe zéro tsara voaloha zany tsy nanana valy ny komitén'ny grefy teo anivon'ny Jirama ka voatery ny hembotra. Jiro tapaka herinaratra zara raha mahavita anokonana sakafo ny fakturany jiro isam-bolana nefa tsy ahitana fiainana fa tombotombo hatrany. Raha normal zany tokony hoe rehefa tapaka jiro dia tokony mba hoe miaina zany ny facture aloha avy eo ohatran'ny nay ato zao dia tsy tonga ny facture efa firany dia tsy haiko hoe ataony mitambatra be nefa arakaraka izay mety mavesatra be raha hoe mitambatra facture 2 volana 3 volana mbola tsy voaray ohatra. Andian'olona misy 20 no tonga izany manapaka jiro sy rano zany olona ray roa zany mahazo fahefana avy any amin'ny tale jeneralin'ny Jirama na ny tale ny arabaritra any amin'ny Jirama no mitondra taratasy ary mampafantatra 2 amby 20 andro aloha izay dia fepotona tsy maintsy ajaina ao anatin'izany fanapahana jiro sy rano izany. Tsy hoe rehefa tsy mandoa jiro sy rano dia hoe ndao tapahana tsy izay le izy fa misy objectif hafa izay fa le izy efa ao anatin'le
négociation tokony andeha le izy ao anatin'le médiation zany le izy any no fampiresana raha any amin'ny médiation efa mandeha zany médiation no hoe tsy manaiky ny fitondram-panjakana andoha an'ilay jiro sy rano zay de zahako mihitsy zany no andeha hanapaka an'le jiro sy rano rehetrarehetra tsy mana avao ny fitakiana syndical sy ny fitakiana ara-politika etsy na lovola mihitsy mampieritritra zany zavatra zany raha syndical mpiasa ny jirama no manao zany eo zany mba mampieritritra zavatra mba tiako fantatra re tiako fantatry ny vahoaka malagasy rehetra izay miaino na amin'ny radio na amin'ny télévision fa ny fanjakana malagasy dia manampy any jirama io hatrano zay nandritry ny taona maro raha matoa lalao Ravanomanana no miaraka amintsika araka izao hitantsika izao a miarabanao tonga soa eto amin'ny logité faly zay hoe mandray anao ataoko hoe voalohany angambany ya ianao moa zany tsy de tena hoe be teniteny zay tsy de refeo mihitsy ara tany aloha tany ina no azo ambara zany zao eto amin'ny logité zao tonga fotsiny ianao zany fa tsy de hitabataba tsy de hiresaka loatra eto raha hoe resaka producteur zany mantsy a le mitady famatsim-bola mba matsinana film anankiray dia mihodiny avy eo izy mahita fa raha eto Madagasikara raha amin'ny horonan-tsary mihetsika malagasy azonao faharitana mazava hoe inona zany asana producteur ho an'ny horonan-tsary mihetsika malagasy zany ny asana producteur zany ny tena atao hoe producteur eo amin'ny sehatry ny horonan-tsary mihetsika malagasy mila mahafeny manomboka any amin'ny fendohan'ny film hoe any amin'ny fanodinana dia parany manomboka hoe scénario fanodinana hatramin'ny fanambarana ny sary sy ny feo izay hoe montage hatreo hoe mahafehy an'izay zany zay ny atao hoe producteur iray tamin'ireo teknisian'ny fanabeazana tao ambadiky ny fanagasiany Jacques Vestalis inona no tena tao ambadiky ny fanagasiana malgache que ce soit un malgache qui se comprenne des malgaches qui se comprennent entre eux fa tsy hoe miteny tanora io ka tsy sainina ty avaratsy na hoe nagavaratsy koa miteny an'izao ka tsy sainina ariany refa nariatsana so na fe jamais accepté sady amatety ny teny ambany andro hoe voasoratra tamin'ny androndry asa izy le nanao azy iny fa ao amin'ny zareo katolika reny mipona zay alphabet malgasy zay za koa katolika hita fantatro koa zavatra ohatrany anahirana be andry ange zany tsy maninona rehefa andao e She lost in peaceful dreams, so I turned out the light, lay there in the dark. Diso tiako loatra mantsy ianao. Tiava tena zary tobo androdina asambarany hafa iadananao. Fa endro ianao dia mitady hava hafa. Sady tsy laninao vehivavy ny Tananarivo. Sady zay fa tsy manam-potoana lalaina aminao koa za. Lanja! Lanja! L'or est à portée de doigt. C'est pour ça que